Ety amin'ny bord de la mer rehefa rivariva no ahitana an'ireto fiara pitatitra amin'ny zotra samihafa avy any Antananarivo ireto. Zotra 330 mampitohy an'i Itaosy sy Analakely, ny zotra 770, ny zotra D mampitohy an'i Ivato na Ambohidratrimo. Isan-karazany izy ireto no tazana eto Mahajanga. Sakana amin'ny zotrany amin'le any Antananarivo ilay titin'le bus maromaro avy amin'ny coopérative anankiray mandeha mitondra olona ohatran'izao. Tafeny ihany. Mitondra mpiala sasatra, mpizaika, fikambanana ao am-piangonana ireto fiara ireto. Ao ireo hofaina, ao kosa ireo fananan'olon-tsotra. Maherin'ny 50 ity fianakaviana iray ity. Fiara roa no entin'izy ireo, fiara pitatitra avokoa. Roa taona zany izay dia manao fivoahana koa. Dia paitapo eo zany. Dia ny tomobila hofana sa nanaro mihitsy? Izay samy manana tomobila zany izay dia tomobila roa zany roa mety. Ho an'ireto olona ireto, mora kokoa ny mitondra fiara satria fampizarana amin'ny fianakaviana fandaniana misoloka ka tsy midangana ny vola miala isan-tokantrano. Hafa ihany aloha manana antena satria ny carburant fotsiny ihany no toana. Io moa zany efa misy budget efa namboarina izy zany le zavatra izay fandaniana rehetra aty zany. Ny carburant, sakafo, zany dia fa vita budget daholo. Na sakafo any efa vita daholo ny menu isanandro. Mitombo avy-roeny ny fiara mifamezivezy eto an-tampon-tanànan'i Mahajanga. Endrika milaza ny fankafizan'ny mpiala sasatra mankatỳ an-toerana.